Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Lesona fahatelo amin'ny telo volana faharoa. Lohateny sary anohatra avy amin'ny fanambadiana. Sary anohatra avy amin'ny fanambadiana. Araka ny efa nampahafantarina antsika teo am-piaingana ny lesontsika amin'ity telo volana faharoa amin'ny taona ity, dia mikasika ireo kisarisary, sary anohatra, sary tandindona, fanoharana izay ampiasain'ny Baiboly hilazana ny zava-dalina ara-panahy ao aminy. Ny anjarantsika mpamaky izay nandefasana ireo hafatra ara-panahy ireo dia ny hahay hamaky ireo kisarisary ireo, ahazoantsika ny tian'Andriamanitra lazaina amintsika. Ny sary tandindona ny ompanan'ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia ny fanambadiana. Faly miarahaba antsika rehetra indray tafahoana eto amin'ity fiaraha-mamerindesona ity miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Iara ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, velom-pisaorana anao ny fonay noho ny fahasoavanao, tsy tapaka atobaka ao aminay. Mbola narovanao tamin'ny ratsy rehetra izahay ka mbola nahazo izao tombonandro anio izao. Raha iaraka amerina ny lesona eto indray izahay, fanahinao anie homba nay hampianatra nay sy hanomana ny fonay hahay handray ny fahamarinanao rehetra. Dia mamelany ny helokay, ny heloka mampahadisoanay rehetra Tompo, fa amin'ny anaratsoanao Kristy no ahazoanay maniry sy mangataka izany. Amen. Ny fanambadiana sy ny sabata no andry roa, institution, andry roa lehibe naorin'Andriamanitra hatrany amin'ny andro ny famoronana tany Edena. Tsy mahagaga raha hiaran'ny fahatezeran'ny Satana ireo andry anankiroa ireo. Ny andro fahatelo naorin'Andriamanitra tany Edena izay matetika adino dia ny asa. Tsetsa tsy aritra no ilazana izany eto, fa ny fantohan'ny androany, zany ny fantohantsika androany, dia ny ray amin'ireo tokotelo lehibe mahamasonahandro ireo dia ny fanambadiana izany. Ny fanambadiana izay ahitana ny fifandraisana faran'izay ety indrindra eo amin'ny olombelona zany, dia sekoly naorin'Andriamanitra hianarantsika lesona sarobidy momba ny fitiavan'Andriamanitra atsika sy ny fifandraisantsika aminy ary ny fetra ny hoarany mba hanavotany atsika. Raha manaiky hiaina izany fanandramana izany araka ny fikasan'Andriamanitra isika. Indrisy fa noho ny fahotana tafiditra tamin'ity tany ity, dia nitondra fikorotanana isan-karazany io andry izay tokony hitondra fahasambarana lehibe ho atsika io. Ankoatr'izany dia tokony ho sekoly ianarantsika lesona sarobidy momba ny tenantsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra koa izy. Samy azo akana lesona daholo, na ny fanambadiana sambatra izany, na ny fanambadiana izay mikorotana.
ka tsy mahagaga raha sary ampiasain'Andriamanitra ombieny ny fanambadiana hampitahany ny fifandraisany amin'ny vahoakany. Hoy ny tsy anjeritsika manao hoe, ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Tonga eo amin'ny lesony Alahady 13 avrily ny taona 520 isika, ny lohateny manao hoe nofo iray ihany. Nofo iray ihany. Io lohatenin'ny lesony Alahady io dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Genesisy ary fantatry ny mpamaky Baiboly rehetra izany. Genesisy 2:2-7 sy ny 4:20 izay mivaky toy izao hoe, ary hoy raha lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. 4:20 ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany ireo. Zay zany vaky ny teny. Na tsy tatery ny testamenta vaovao izany fanambarana izany, ka hoy ny Efesiana 5:5 ny 7:20 manao hoe, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika, ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Ho nofo iray ihany izy roa, hoy ny teny eto. Afaka mametra-panontaniana isika eto hoe, inona ny tena dikany hoe ho nofo iray ihany izy roa? Midika avy hatrany ve izany fa tsy mahazo misaraka mandramaty ny mpivady? Raha tsy andeha lavitra isika hitady ny valina zany, de zao io nofo iray io ihany no jerentsika dia hita avy hatrany fa tsy afaka misaraka izany. Hataonao ahoana tokoa moa ny handidy ny nofonao hiala teo aminao? Isika Malagasy dia manana ny oabolatsika manao hoe tanakavy sy havanana izay didia maharary, satria na dia somary misaraka roa aza ny tanana anankiroa dia nofo iray ihany izy roa. Ny tohin'ny Efesiana no vakitsika tery ambony dia manatitra ny zany koa, ka hoy ny 2:30 hoe, zava-miafina lehibe izany, fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonany aho. Ny apôstôly Paoly no teny eto. Raha ny fifandraisan'ny mpivady no milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana, miharihary zany fa tsy zavatra natao ho tapahana izany ny fanambadiana, fa natao haharitra mandrakizay, na eo amin'ny fiainantsika mpanota dia natao haharitra mandramaty. Nantitra terin'ny Kristy tamin'ny fampianarany izany, fa nisy fariseo nakafanahy azy ka nanontany azy hoe, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona na inona?
ao amin'ny Matio 7:13 no misy an'izany. 14 ary izy namaly ka nanao hoe Kristy zany namaly. Tsy mbola novakinareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy, ka dia nanao hoe ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa, ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Zay zany nivaky ny teny, valiny tenin'ny Kristy. Ireo fariseo ireo mantsy tsy dia ny hiay ny fampianaran'ny Kristy loatra ny tadiaviny, fa ny hahita lesoka eo amin'ny fampianarany no ny tadiaviny hahazoany manakina azy na hanameloko azy. Ka hoy izy ireo taminy hoe 17, nahoana ary Mosesy no nandidy hanao taratasy fisaorambady sy hisaotra azy. 19 ary hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no namelany Mosesy anareo hisaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, 17, nahazovy no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Zay zany ny valiteny nomeny Kristy. Amiko manokana anisan'ny zavatra na lasa eritreretrahy mafy io taratasy fanomezan-dalana isaobady nomeny Mosesy io, na dia teo aza na dia efa namaky ny valiteny sy ny fanazavana nomeny Kristy aho, izay manao hoe noho ny hamafy ny fonareo. Zay zany no antony nomeny Kristy. Satria maro ireo zavatra voarara ao amin'ny Baiboly, nefa ity anankiray ity ihany no tahaka ny zava-maningana nahazoana fanalefahana manokana. Zay zany no ohatran'ny nahagaga, satria ny didy amandalana maro samihafa dia tsy nisy fanalefahana zany, fa dia mitoetra mandrakizay. Fa ity fanambadiana ity no ohatran'ny nisy fanalefahana, ka io nahagaga, ka nisy pastera ny resahako, ka nilazako hoe tsy azoko ho iaho taminy io fanazavana nomeny Kristy io. Andriamanitra tsy miova, zay zany lazaiko, Andriamanitra tsy miova, ny didin'Andriamanitra tsy miova, ka naninona io anankiray io ihany no nasiana fanalefahana na nasiana fanovana. Ka hoy ilay pastera namaly ahy hoe tsy azonao marina hoy izy, hatraiza ny fiafaran'io fahamafisam-po na fahamafisam-katoka lazain'ny Kristy io. Io fahamafisam-po io ange hoy izy, miafara amin'ny fandratrana miafara amin'ny famelana takaitra, eny miafara amin'ny fanalana aina mihitsy. Ka aleon'Andriamanitra hoy izy, aleon'Andriamanitra raha samy hisaraka ihany, aleon'Andriamanitra ny mahita fisarahana samy velonaina, samy tsy misy maratra, toy izay fisarahana ka maty ny ankilany na mitondra takaitra be. Nanomboka teo aho vao nahazo an'io fanazavany Kristy io hoe ny hamafy ny fonareo no namelany Mosesy anareo hisaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Lesony alatsinainy 14 avrily taona 2022, ilay ampakarina
tsara tarehy. Ilay ampakarina tsara tarehy. Ny toko sy andininy nasaina ho vakitsika dia ny Ezekela 4:12 manontolo. Izay tsy ho vakitsika satria lavabe. Ny iraka nanirahana ny Ezekela eto dia ny hampafantatra an Jerosalema ny fahavetavetany. Ao amin'ny 12 no ahitantsika izany. Tadidio fa mpaminany babo tany Babilôna i Ezekela. Tsy fantatsika na nosoratany tamin'izy mbola tany Babilôna io lahateny io, na izy efa tafaverina taty Joda. Fa mba hahafantarany Joda ny antony nanasaziana azy ho babo, sy mba hanana ny henatra ka hampiova fo azy amin'ny sisa, ka hibebaka no nanirahana any Ezekela hanoratra ny hafatra. Raha bangoina teny tokana izany, ny hafatra dia izao no azo ambara: i Jerosalema na i Joda dia tahaka ny zazavavy tsara tarehy iray izay nanara-potsy nanan-kenatra tamin'ny fijangajangana, izany hoe nitodika tamin'ny Andriamanin-kafa ka nandao an Jehova Andriamaniny. Ka ny lehilahy rehetra na iza dia nandalo teo aminy daholo. Tsy maka ny tambiny fijangajangany akory izy amin'izany, fa izy indray aza no manarama lehilahy handry aminy. Io lahateny io dia feno teny vetaveta maro manodidina ny fahavetavetan'ny fivarotan-tena sy ny firaisana ara-nofo, ary tsy savakina ampiangonana izy io teo aloha. Noho izany antony izany, nefa tsy misy teny hafa mahalaza ny fahavetavetan'i Joda raha tsy ireo teny vetaveta ireo. Na ny fahotany Sodoma aza, dia i Sodoma izay noravan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afo solofara, niraraka avy tany an-danitra teo eo tamin'ny taona 1650 talohan'ny Kristy. Na ny fahotany Samaria aza, zany hoe Israely tavaratra io Samaria io, izay noravan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanafian'ny Asiriana tamin'ny taona 722 talohan'ny Kristy aza, tsy mihoatra na ireo fahotan'ireo toerana anankiroa ireo, tsy mihoatra ny haben'ny fahotana vitan'i Joda. Izay zany voambara amin'io teksta io, nosoratan'ny Ezekela io, mpaminany Ezekela io. Hita eto amin'ny lahatsoratry Ezekela ity zao ny fampiasana ny fanambadiana ho enti milaza ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny fiangonany. Tsy misy afa-tsy io fifandraisan'ny mpivady io no azo atsika manakatra ny atao hoe fifandraisana tokony hisy eo amin'Andriamanitra sy ny vahoaka. I Joda dia tahaka ny zaza teraka, zazavavy teraka narina teny amin'ny fanaripa, ny hosin-dra, tsy nisy nandraraha azy ary navela ho faty teny. Nandalo Andriamanitra, nangoraka azy, ka nikarakara azy, ary indro fa velona izy, ka tonga mademoiselle tsara tarehy rehefa tonga taona. Tonga indray Andriamanitra, ary vao maika raiky mpitia taminy izy, ka nanome azy ny fitiavana rehetra sy ny fanomezana rehetra ny lainy teo amin'ny fahavelomany, teo amin'ny fivelomany, sy ny haingo hampisongadina izany hatsaran-tarehiny izany. Nefa tsy norarahainy fa nidakany ambavafo, ary nilozany
nijangajanga tamina lehilahy maro hafa. Tahaka ny ataon'izany zazavavy tsara tarehy izany isika rehefa manao tsinitsinina an'Andriamanitra sy ny fitiavany atsika ka manara-po amin'ny fahotana. Ny tsara amaranantsika azy angamba dia ny 9:80 ka hatramin'ny 9:70 izay manambara ny famindrampon'Andriamanitra amintsika rehefa mibebaka ny amin'ny fijagajagantsika isika ka miverina amin'Andriamanitra. Zao ny vaky ny teny. Nefa ho tsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro ny fahakelezanao, ka hanorina fanekena mandrakizay aminao aho. Dia ho tsarovanao ny naleanao ka homenatra ianao raha mandray ireo rahavavinao, dia ny zokinao sy ny zandrinao, zany hoe ny zokinao sy ny zandrinao eto dia Samaria zokiny ary Sodoma zandriny, ka homeko ho zanakao vavy ireo, na dia tsy mba isan'ilay nanaovako fanekena taminao aza. Izaho hanorina ny fanekeko aminao, ka dia ho fantatrao fa izaho no Jehova, mba hahatsiarovanao sy hangaihainao ary tsy hiloahanao vava intsony noho ny henatrao raha mamela ny helokao ny amin'ny nataonao rehetra, hoy Jehova Tompo. Mbola manana fanantenana ny amin'ny famelan-keloka izay rehetra nanota tamin'Andriamanitra. Zay zany lesony alatsinainy. Lesony talata. Lesony talata 12 avrily taona 2024, mitondra ny lohateny hoe ilay vehivavy janga vadin'i Hosea. Ilay vehivavy janga vadin'i Hosea. Tsy mifakaiza ny lesony talata sy ny lesony alatsinainy. Samy mampitaha ny fiangonana mpanota amina vehivavy janga, na ny mpaminany Hosea na ny mpaminany Ezekiela. Ilay lehilahy voaitsakitsaky ny vadiny dia tsy iza fa Andriamanitra, fa ny mahasamy hafa kely azy fotsiny dia Andriamanitra mivantana no lehilahy voatondro ao amin'ny soratry Ezekiela, fa amin'ny soratry Hosea kosa i Hosea no voatondro ho lehilahy voaitsakitsaka. Samy mampiseho ny ratrapon'ny lehilahy no itsakitsahan'ny vadiny tiany ireo tantara anankiroa ireo. Raha tsapatsika fa makarary fo izany hitsakitsaham-bady tiana izany, dia ho tsapatsika koa ny ao ampon'Andriamanitra rehefa mitodika amin'Andriamanika hafa isika vahoakany. Ny fifandraisan'ny mpivady dia ahazoana manakatra tsara ny halahelon'Andriamanitra raha manao tsinitsinina ny didy aman-dalanany isika ka manota aminy. Dia izay zany raha atao teny Indraimbava ny amin'ny lesony talata. Lesony alarobia 12 avrily taona 2024, Isaka sy Rebeka. Isaka sy Rebeka. Genesis 4:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 4 ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Abrahama dia efa zoky olona
sady nandroso fahanterana ary Jehova efa nitahy any Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary hoy Abrahama tamin'ilay lehibeny mpanompony tao an-tranony, izay mpanapaka ny nananany rehetra, mba ataovy ato ambanin'ny feako ny tananao, fa hampianianiko am' Jehova Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy hakavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavaviny Kananita, izay iraisako monina ianao, fa any amin'ny tanindrazako sy amin'ny havako no halehanao hakavady ho an'ny Isaka zanako. Zay zany vaky ny teny. Rehefa voavakitsika ny tohiny io tantara io, dia hitatsika fa nakasitrahan'Andriamanitra izay hevitry Abrahama izay. Nangataka famantarana tamin'Andriamanitry Abrahama ilay iraka, ka nisy fahagagana niseho. Raha atao haingana ny fitantarana azy zany de zao, nanaiky ilay zazavavy dia i Rebeka izany. I Rebeka io dia zanaky Betuela, ary Betuela io izay dadany Rebeka dia zanaky Nahora rahalany Abrahama. Koa satria nakasitrahan'Andriamanitra ilay planina, dia hoy ny mpanavakavaka ara-pirazanana, na ny mpanavakavaka ara-bolokoditra, na ny mpanavakavaka ara-poko hoe, io ary, jereo fa marina ny anay fotsy hoditra ohatra, tsy manambady olona mainty hoditra ohatra. Marina ny anay avy ananina, ny tsy manambady andry zareo avy ananina. Marina ny anay izao sy zao, tsy manambady any izao sy zao. Satria hita miharihary izao faneken'Andriamanitra ny hevitry Abrahama tsy hanambady foko hafa, fa any amin'ny fireneny hany izy no hakavady ho anjanany. Satria zany miharihary ny faneken'Andriamanitra io hevitra io, dia marina zany ny anay raha mijoro am'izany hevitra izany koa. Ny marina de zao, tsy resaka ara-pirazanana akory ny any Abrahama teto, raha tsy nakavady ho anjanany tao Kanana izy, fa noho ny resaka ara-moraly sy ara-pivavahana no tena antony. Ao amin'ny Deutéronomie 7:1-9 de zao ny voasoratra: ary aza mifanambady anaka aminy, zany hoe amin'ny Kananita zany, ny zanakao vavy tsy homenao ny ho vadiny zanakao lahy, ary ny zanany vavy tsy alainao ho vadiny zanakao lahy, fa hampiala, zay zany no antony, fa hampiala ny zanakao lahy amin'ny fanarahana ahy izy, mba hanompoany Andriamanikafa, dia hirehitra aminareo ny fahatezeran Jehova, ka handringana anao vetivety izy. Fa izao kosa no ataovinareo aminy, ny altarany ho ravahanao, ary ny tsangambato tsampiny ho vakivakinao, ny aserahany ho kapainao, ary ny sarin-javatra voasokotra ho doranao amin'ny afo. Fa firenena masina ho an'i Jehova Andriamanitrao ianao, fa ianao efa nofidin Jehova Andriamanitrao ho firenena rakitra soa ho azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Anivakitsika ny ohatran'ny 9 moa io, ka nivakitsika hatramin'ny 9 mihitsy.
ao amin'ny Korintiana 2:9 manomboka amin'ny 4:12 ka hatramin'ny 7:10 dia ahitana zao soratra zao ihany koa: aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no imbonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina ao aminy sy handeha ao aminy aho, ary izy ho oloko koa mivoaha eo aminy ianareo ka misaraha aminy hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izaho handray anareo. Zay zany ny vaky ny teny. Noho izany lafiny ara-panahy no nakasitrahan'Andriamanitra, no ny lafiny ara-panahy no nakasitrahan'Andriamanitra ny fanambadian'i Isaka sy i Rebeka, ka lasa tandindony ny fifandraisana tonga lafatra eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany ny fanambadian'i Isaka sy Rebeka. Aoka tsy ho adinotsika nefa fa ny antony nampandehanan'Andriamanitra ny Abrahama hiala tany Mesopotamia dia noho ny fianakaviany indrindra izay manompo sampy tahaka ny Kananita ihany. Tadiditsika fa Lea sy Raely vadiny Jakoba rehefa niala tany Mesopotamia nanaraka ny Jakoba, nangalarindry zareo, tsy tadidiko tsara na Raely izay, toy Raely nanitrika ny sampy ny dadandry zareo Labana tamin'izay fotoana izay, izany hoe mpanompo sampy tahaka ny Kananita ihany koa ny fianakavian'i Abrahama sisa tany Mesopotamia. Fa teo mason'Andriamanitra, zay zany ny fanazavako, teo mason'Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra, mora kokoa amin'ny taranaky Abrahama, zany hoe Isaka zany sy Jakoba, ny miady amin'ny sampiny ao an-trano, sampiny ao amin'ny tokantrano, toy izay ny miady amin'ny sampiny Kananita. Ary hitatsika fa noho ny fijangajangany tamin'ireo sampiny Kananita ireo no naharava any Samaria na Israely tavaratra zany sy i Joda na Israely tatsimo. Zay zany ny lesony alarobia. Lesony alakamisy farany, ny lesonako moa zany de faranako eo amin'ny alakamisy satria ny fotoana fohy maro ny zavatra azo ambara, ka dia lesony alakamisy farany zany 17 avril taona 2024, voatsara ilay vehivavy janga, voatsara ilay vehivavy janga. Ao amin'ny Apokalipsy 7:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 7 no lahateny izay nomenatsika nefa tsy hovakitsika, dia ahitana tranga roa voalaza ao. Voalohany, tranga voalohany, ny fitsarana ilay vehivavy janga, ary ny tranga faharoa dia ny fampakarambadiny ny zanak'ondry. Ny fitsarana n'ilay vehivavy janga dia hita ao amin'ny Apokalipsy 7:20 zafady ny andininy 2 izay mivaky toy izao hoe: fa marina sy mahitsy ny fitsarana taony
fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany. Ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry kosa dia ao amin'ny Apokalipsy 7:7 no ahitana azy, ary nivaky toy izao hoe, ary hoy koa izy tamiko, soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Tsy misy miafina amintsika itsony ny sary tandindona nampiasaina eto. Ny zanak'ondry efa fantatsika izany, ny zanak'ondry eto dia Kristy. Ny vehivavy dia efa fantatsika ihany koa fa manondro ny vahoakan'Andriamanitra, manondro ny fiangonana, ary ny fanambadiana dia efa lazaitsika teo manambara ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonan'Andriamanitra, amin'ny vahoakana. Ka ny fampakaram-bady eto dia milaza ny fihaonan'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny Kristy izay namonjy azy, aseho tahaka ny lehilahy iray mampakatra ny vadiny Virjiny. Ilay vehivavy janga dia tsy ireo zay tsy nahalala an'Andriamanitra tsy akory, fa fiangonan'Andriamanitra. I vehivavy io dia fiangonan'Andriamanitra. Fiangonan'Andriamanitra ihany io, saingy fiangonana ny jangajanga, fiangonan'Andriamanitra ny jangajanga. Izany hoe fiangonan'Andriamanitra izay nanao tsinotsinona ny didiny, mampifangaroaro ny didin'Andriamanitra amin'ny didin'olombelona. Izay zany io vehivavy janga voalaza eto. Ho avy ny andro hitsarana azy, ary handraisany ny valim-pitsarana marina noho izany fijangajangany izany. Ilay vehivavy nampiakariny zanak'ondry kosa dia ilay fiangonan'ny olo-masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Apokalipsy 4:12 ny andininy 12. Ireo tranga anankiroa nolazaitsika tery ambony ireo raha teo dia ny fitsarana an'ilay vehivavy janga izany sy ny fanambadian'ny zanak'ondry no mamarana ny tantara-pahoria ny titany ity, ary manomboka ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Kristy. Hoy ny mpanoratra anankiray hoe, ny fanambadiana izay firaisana mandritra ny fiainana manontolo dia tandindo ny firaisana misy eo amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Ny fitiavana asehon'ny Kristy amin'ny fiangonana no fitiavana tokony asehon'ny mpivady amin'ny ankilany. Témoignage pour l'Église, amin'ny teny anglisy, pejy 470 ary boky 7 angamba zany famako azy eto zafady. Dia tahatahaka izay indray zany ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro 3 amin'ny 3 volana 2 ity. Sotra nareo nahatra ny haino hatramin'ny farany, fa izay maharitra hono no vadin'andrina, fa izay tsy maharitra kosa vadin'ny pitokely. Dia veloma mandrapiresaka indray ary. Iara-ivavaka sika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, sotranao izahay noho ny fitiavanao lehibe. Mpanota hiringiriny izahay rehetra ireto, samy efa naneasia avy, samy efa nanitsakitsaka ny lalànao avy, nefa tamin'ny fitiavana mahagaga
no nitiavanao anay. Hoy ianao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Mifona aminao zahay Tompo. Azarianao no niditranay izahay, fa tahifio ny fahasoavanao izahay ho afakeloka. Ka rehefa tonga ny andro, dia mba ho anisan'ireo izay hanatrika ny fampakaram-badiny zanak'ondry anie izahay rehetra izao. Misaotra Tompo ny amin'ny fanantenana mahafinaritra nomenao anay izany. Amin'ny anaran-Tsoanao Kristy io. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.